fametrahana fitoniana maritra eto amin'ny firenena ny sehatra ny fitaterana nabakabaka mbola mitony fitokonana tanterahan'ireo mpiasa ao anatin'ny kompania-pitaterana Air Madagascar misedra olana ihany koa nefa amin'izao fotoana izao ny mponina indrindra ny ara-tsosialin'ny mponina any amin'ny tanàna Namboasary Atsimo Andy sehatra politika aloha ny eo na tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Androany Atoandro ny lehibe nantoko mivondrona ao anatin'ilay vovonana Armada na ny Alliance républicaine de Madagascar no afantarantsika azy niaraka tamin'ny filohan'ny antoko leader Fanilo ny mety toy ny toe-dra-pirenena tao aorianan'ny reny didim-pitsarana sy fanapahan-kevitra navoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireny moa no antony izay fivoriana izay. Ny adiny iray tamin'ny Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy, filohan'ny antenimieram-pirenena ireo filohan'ny antoko mivondrona ao anatin'ny vovonana politika Armada Androany Atoandro teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Manaja ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, manoloana ny fitsipahana amin'ny fitoriana ho fanonganana ny filoham-pirenena ny Armada ary heveriny fa iroso amin'ny fametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena. Fanapahan'ny HCC iny izay manaja lalàna dia isan'ny zavatra ny dinianay hoe inona moa ny dikan'izany fa raha manana mbola tsy manana valiny zay fa samy mbola mifanakalo hevitra ao anatin'izay fa tsy mbola nisy nanda fanapahan-kevitry ny HCC eto dia mbola izay ihany koa no mbola isan'ny apetraka hoe ny CES ny solon'ny HCC koa nametraka ny député nametraka ny Assemblée nationale dia sy décision mivoaka ao ajainay daholo dia miangataka ny rehetrarehetra zay mba hanaja an'izay satria izay nisy ny stabilité sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Eo ankilany kosa nefa dia mitazona hatrany teny ity vovonana ity ary manamafy fa ny fanatanterahana ny fifidianana filohan'ny Repoblika melon'ny fotoana no ahafahana mamany olana eto Madagasikara. Tsisy proposition na avy aminay tsy fantako aloha na avy amin'izy fa ny aty aminay aloha tsisy proposition afatry ny fanambarana le hoe élection anticipée fa dia iny moa ny valin'ny HCC dia iny jerentsika ny toy. Eo amin'ny fametrahana ny maro an'isa eo anivon'ny antenimieram-pirenena kosa dia nanamafy ny avy eo amin'ity vovonana ity fa mikatsaka foana amin'ny fitoniana ny Armada ary mitaky ny fanajana ny demokrasia. Ngamba tsy dia misy hoe jerena inona ny jerena amin'izay na inona ny sy ahana teo fa dia izy moa zany milazany amin'ny côté aneny hoe sika fiobiana hono iny zany nahafantarany azy ary izay tsy naheno loatra an'ilay intensité an'ilay sika aloha hoe nahoana fa dia tsy tany zay ka tsy hitanay zay commentaire atao amin'izay. Ny Assemblée nationale moa dia mitady foana mandrakariva ny isian'ny filaminana eto Madagasikara ao anatin'ny mangarahara sy ao anatin'ny natao hoe démocratie tanteraka ka raha manaja ny démocratie tanteraka angamba tsy hisy olana. Marihana fa niaran-dinga tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tao ihany koa ny vondrona mapara izay ny solondramatoa Christine Razanamahasoa tena sy ny antoko leader Fanilo izay nitarihan'Andriamatoa Noël Randriamiary Satrana.